Tanjona! Tanjona! Lasay zare izay zanako izay lavitra ny rano ity tsy mety misy fitsarana ny andro memaizina. Tanjona! 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 Mama! 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 Alay maro mama fanatahoana! Mama hoa! Tanjona! Tena feon'ny Tanjona lereko teo. Alay vao misy fa matahotra. Alay naiza nefa? Le trano tokamonina anaty alaka ity alohako ity. Ary tena lasa lavitra ny zazany raha efa manakaiky ity trano ity saka dia. Mama! Matahoana za mama! Mama hoa! Tena resy lahatra mama fa avy ao anatin'io trano io izany feon'ny Tanjona miantsoantso tsakitsanina izany e. Dia sahako ve miditra trano izay malaza ratsy sy atahorandray tanàna na miserana eo alohany fotsiny aza. Tsy maintsy hitako rangany zanako a, izay fotsiny ny fantatro. Mamotaka koa izany ka letika tao anaty fotaka hatramin'ny mila kapako mihitsy mama. Sokatra ho azy marina ny varavarana. Toy ny hoe manasa hiditra izany mihitsy ilay trano. Ho avy aho zanako a! Ho avy mama! Oay! Karaha toka ho azy ilay varavarana foana idirako teo. Sady tsy mety misokatra tsony mihitsy anie izany e. Sanatria ve dia ho voahidy aho tokoa e. Tanjona! Aizy Tanjona! Maizimaizina koa ane ato izany e. Sofa nisy an'ity jiro fanao apaosy ity. Misy zasalakely mitakoko mitomany eo amin'ny zoron-trano io. Tanjona ary io sa iza? Tsy hitako koa ny endriny. Tanjona! Ny zanako! Avy aty amin'ny mama! Avy aingana dia mangina amin'izay. Tsy maintsy tafavoakato isika. Mijanona tsy mitonga antsony marina izy. Dia iny fa niarina moramora sady nierika taty amiko. Andriamanitra! Lasa lafa marotsaka be ty izy ny ratsy tarehy be. Tsy mba ny zanako kosa ty manoloana aty e. Dia iza ne manatona moramora izany sady soka bava be. Fonjana le olona! Aiza raha senina le Andramatoarary reniny Tanjona. Tena hoe verevitra andray tanàna. Efa nijerena hatrany anaty ala, lava-bato sy tany atelobohitra rehetra tany fa tsy nahitana mangirana. Ka le Tanjona zana lankely zao no tena mampalahelo. Tsy voangana moa hoe nahafatiny ndray. Dia zao ndray tsy izay nanjavona ny reniny izay mba nitaiza azy. Fa nanomboka oviana marina moa zany Ramatoarary no tsy hita. Dia nanahoana ny fitrangany? Toa hoe afaka mahaly alina nandritriny orambe iny ony. Ny varavarana anankaratoko ny rivotra no nahitra ny Tanjona ary efa tsy teo anilany intsony ny reniny. Ohatry dia lasa iza tamin'ity andro alina sady avy ny orana nefa ry dadabe a. Dia tsy haintsony ry ze tya. Le kapana verina fananaovana nandritriny alina io mba hita hatreto. Dia izay Nila kapany? Ah, Fa taiza nahitanareo ny lila kapany mba izany ka?
tery lavitry ny tanàna tery akaiky ny le trano tokamonina tery le trano voadidina aly io ve ie ka mety eo manodidina io any izy raha izany tsy efa lazaina ve se hoe fananao ny alanenina mivokinao fa tsy nahita azy efa niditra ny sava atao anatin'io trano iny venareo ry dadabe se marina izy ary se tery lovany sahiditra ao efa tranona ambomiarina ngeny nataoriny olona miserana io fotsiny ary karaha izany ary izy dia inona moa zany ny antony natondra matorahary tanika mety hoe diso lalana na ohatrohatran'izany ensana indray zany marina inona nefa moa tena atahoranareo amin'io trano io dadabe mahamahazo vazy avy sery lova sa ahoana iza moa tsy marala fa tranona mpamosavy-panao sorony io trano tokamonina io ka ono ny anareo ny betsaka tose ndraiky io teny miseho teraka taloko za zao mivavolombelona ny tantaran'io trano io rehetra sy ny olona mipetraka tao tsy mbola teraka akory azy lisany tamin'izany ka tantaro ara zany anoko n'izany zavatra mampatahotra fatratranareo zany adabo ihany koa zany resaka zao mandany fotoana fotsiny ka tsy azoko mihitsy dadabe tony Viva 98.8 tena tsisy nahatsoratra na hoe koa na information momba an'io trano mihitsy koa moa atao tranoko oay ary boky iny ty fotra vasibasiko ty sady tsisy fonony inona tsara ty soratra aminy madika singa na masi élémentaire zay no misoratra eo amin'ny fonony andraso ivakina zay ao anatiny masi élémentaire na madika singy dia ry aratsena sy ara-pombandrazana zay mampifandray ny olona amin'ny singa fototra efatra eto tany dia ny afo ny rano sy ny rivotra ary ny tany ireo singa ireo dia everina fototra iorena ny aina rehetra rehefa tapaka ny fandanjanana ny équilibre dia miseho ny loza sy ny fanaratsy ny mpanao madika indray dia afaka mampiasa azy ireo mba hanadio amin'ny alalan'ny rano andio na maisotra ratsy amin'ny alalan'ny afo anidy sy ame amin'ny alalan'ny tany ary anampy fifandraisana amin'ny tontolo tsy hita maso amin'ny alalan'ny rivotra nino izany ny razana fa ny olona ray izay mahafeny fifandanjan'ny singa efatra dia afaka mamoaka na mame fanahy isan'izany ohatra ny fampiasana ny fanidy fidisosina fanidy fidisosina aizaho aizato nyty boky ty moa zany no misy an'izany ty eto fidisosina na fity miandalana natao amezana fanahy ratsy mahaliana kosako oay dadabe mifantoka dia mifantoka mihitsy nge zavikeliko zany anka tsy tsikariny akory na nanatonako teto azy ka nahaliana be adony ny voasoratra rehetra ao anatin'ny ty boky ty ry dadabe fantatro ve iza ny tompony ty boky ty any rabary raiko izy iny mpitsabo sy mpandalina ny tontolo ara-panamako izy ay ve misy an'izany tsy hoe dia nefa to tsy mba nisy nandova azy ny taranany ko dre zavatra mampidi-doza sy miatra manaina iza koa ny te andovan'izany io ihany ingeny naningitra ny iny io ihany ahoana moa ry dadabe fa tsy azoko sarotra zavaina mety tsy ho azony lahy mihitsy fa aprimo otrany io dia mahatory am'izay fa tsy ato atrany tsy atrany amin'ny broko kortanin'ny sedoly tamin'ny fomba ahoana koa ary moa zany nafantaran'ny dadabe fa nisavany taon'ny braonao dia naveriko tsara tamin'ny toeran'ny doly inge ny zavatra rehetra tao io se tiana taratasy raviny ray aza mivoatoeranao dia fantatro foana aprimo reo korotasy ireo
dia hoe taty koa ty boky ty ohatra hoe fahoana kosa ny dadabe a tsy lazaiko ve lahy hoe omeo aty iny ty ary tsy maintsy hitako foana zay asianao an'iny lovangy ity e. Fa inona loatra zany nitranga ao amin'io trano anaty aloha izy menatany dia atahorana fatratroatran'izao a fa tsy raza ve ny tokony alala misy kokoa momba ny otrano mihoatranay elany zavikely ny président tokotany ao amin'ny braony ary ve tsy mba misy arsiva na toy izany tsisy le tiry santatra tsisy na dadabe azy ingeo a mamova resaka foana rehefa anontaniko momba ny trano e boriboriny fotsiny amiko hoe tranona mpamosavy mpanao sorona ny resaka dia zay ihany dia vita na izy hoe trano mipetrahany mpamosavy zany kosa raha ve aminao tsy dia ampatahotra inona akoatran'izay ihany ary fanazavana dadavinao ka tsy haiko aloha zay tena antony fa toy ny hoe ohatrany hoe tsy mety monina fotsiny izany mihitsy ny saiko ry izy menada misy raha ao matoa zany hoe hodin'ny olon-dehibe to tanàna fanina fotsiny ny resaka miaiky anao koa zay raha ny resaka reko aloha dia toa hoe zany raha-mpanjato zany no tompony hitrano hoe anisan'ny olona tena nanaka atao tety amin'ny manodidina tety izy io manamarina an'izany ny endrika le trano mitovitovy amin'ireny trano any ambanivohitra ny ivelany ireny fa tsy mitovy amin'ny trano tsotra fahita aty amintsika marina mafy tsy misy riana roa fa lavakeliny raha-mpanjato mpamosavy langy izy zany dia tsy haiko loatra lesy fa raha lahy ny dadabe anay koa no nandrenesako an'izany tantara zany zany fotsiny ny tantara iny fa tsy mivaraparany loatra kefa hoe na dadabe ary nge dia ohatran'izany zany efa mitady resy lahatra zany fa misy ifandraisany amin'io trano io nanjavonany Ramatora ary tsy azoko inona mahatonga lahy tiny an'izany ka hoe hita tsy lavitra n'io trano io nge ny ilakapany zay resaka ilakapa ve lesa ralofa tsy manambarana mana-profinin'olona le ty zany mety hoe sindra nandalo telo fotsiny izy ohatra dia fotsitra le ilakapa dia izay nahoana moa zany hoe ty zay nefa le olona aza nge tsy hitapopoka hatramin'izao ary ny tena mahasosotra amin'izy dia ity ahoana samiditra na ny sava ny tao anatin'io trano korony eo ny zareo no ny laza ratsiny fitadiavana olona tsy hitapopoka ve dia mbola asiana zany any izy anefa mahalala raha hoe tavidy tao ohatra izy na hoe nisy nandro azy tao tsy haino hoe tsy na hoe natao mijolatoby firenana fiainan'ny asa ratsiny fotsiny eo dia fanahinina elo hoe tranona mpamosavy sy ny sisa ka noho izany antony rehetra izany indrindra zany eno nalavirana azy tahotra ny voronona ki izany ry kanto na le tena tahorana marina azy nge tsy hoe angatra sa velo sa matoto to nono mibetsaka raso moa fa hoporofoko an'ireo fa tsy misy ny neniny zany eo amin'io trano hoe hiditra ao vela hijereko an'izany zavatra mampatahotra fantatra ny ray tanàny zany aza misangoloza lesy fa tsy adalana iny olona tsy manantonantona iny za zany adala ka tena matitra ve enao io ohatray ilozako nonareo fa efa hiditra ho alina nge ny andro zany fa mba hiangaviako andry fotsiny mba hanotanotany ihany no manodidina anareo so mba mahafantatsy zavatra dia mba tantaro amiko ihany ikony kanto manana vaovao lazainy amiko momba n'le trano angamindry mba to nampiantso sa misy inona se dia tena hoe adino hatrany mampifankaty antsika mihitsy ve vao mahita ianao dia momba n'io trano io foana no ambetindresaka ao tsy azoko mihitsy oay tena azafady tsy malala manahoana ary aloha mipisokerika savana dia saika tsy anontanianao azy ndry koa zany efa hoe azafady oako inona indray ary eny ary hitako hoe efa tsy andry ny laza hitantarako ny zavatra hitako momba le trano ka zao ary raha ny fikarohana nataoko aloha dia hoe zany raha-mpanjato sorondry vadiny zany no nanangana n'io trano io anisan'ireo olam-panefoefo teto an-tanàna arak'ile tantarany santatra nalaza be anefa hono tamin'izany fa mpangalatra olona ho atao sorona ny tena nahazonindreo arenan'ireo ka izay no nankalan'olona azy dia nananjanaka vavitokana akory zareo natsoina hoe valia dia aiza nefa hono zareo amin'izao ka dia tsy haiko loatra fa atao hoe efa maty daholo ny izy telo mianaka koa
fa le fomba nahafatesany tsy azoko tsara. Eny e, de aiza ho aiza amin'izany aloha le resaka famosaviana. Ka tsy haiko fa tao hoe nalaza ho mpamosavy koa le reniny ra-mpanjato io izay tsy nitondrondry zareo mihitsy moa ny anarany no nitahony azy. Eny zana indray zany marina, tena tonga amin'ny tsy fanonana ny anarany no nitahotra mihitsy. Efa misokatra mafy mihitsy izy angia vao nahazo an'izany information rehetra izany e. Izay nanontaniako azy atao mitsokatsoka fafy izany daholo fa manitondoza hono ny firesahana momba an'io trano io. Inona daholo ary zany e, ha? De misy indray milaza hoe maka olona isaky ny telo taona hono io trano io a. Satria raha tsara olona de telo taona ohatro izao koa na tsy hitantovy zanaka faralany ratrema presidam-poko tany talohany dadabe nareo. Misy fanaratsy mitoetra hono ka izay tafiditra ao de tsy tafavoaka tso. Eny aloha tadidiko tsara ka, tsaroako tsara iny. Arono ary lofa. Tena matitra ve hoa elaly ny laza fa hoe hiditra ao amin'io trano izany e. Tsoroko aminao mantsy fa nataoko reny fikarohany reny mba azoonao valiteny amin'ny fanontaniana rehetra manitikitika ny sainao momba io trano io a, sy ny anesorana n'izany fikirizanao te hiditra ao amin'io trano io izany, fa tsy ny ampirisika anao velively mihitsy akory. Ka mba miangavy anao ary lova, aza midikiditra ao, sosanatria zavatra fahafanjoanao, aleo misoroka toy izay mitsabo. Kanto kosa e. Ka hitako Tsisy nanjoa aza anao fa aza matahotra ianao. de tsy hainy teniko mihitsy izany ianao. Inona nataoko izany raha sanatria tsy tafavoaka tsony ianao ka. Inona ary ty? Tsy zazakely tsony angary kanto ka hoe tsy ahary tena raha sanatria ka hoe tonga tokoa ny tokoa e. Iny tampoka tsy mahalelary lova, ary ny aina koa tsy hananam-pia. Tsy olana re zany e. Raha sanatria ka tsy mivoaka ao anatin'ny adiny iray a, de mety tsy ho fokon'olona ianao. Amevaninao ery anga izy zany e. Manina nefa raha tsy miditra ao fotsiny de vita e. Leo mihay nonono sy fampitahorana ary kanto a. Tiako jereny e, une bonne fois pour toutes. Hoe inona marina ny tena ao anatin'io trano io de vita kabary, izay ihany. Ny azoko, tsaro fa tsy namanao amin'izany mihitsy ary lova. Santatra saina miantso fokon'olona fa tsy mahavita. Fa inona daholo ary zany lazainao zany e. Zay efa veloma ianao e. Viva 98.8. dia tsy nety nresaka taminao tsony zany ka nitaoriny an'izay. Eny lesa santatra. Dia tsy nahapietsy-bolo maso amin'lahy mihitsy ve lesy zany? Rehefa avy mivoaka koa lesy a miresaka tsara aminy a. Amin'izay koa hitany tsara fa tsisy mihinana azo araky ny fanahina kory tao. Dia raha sanatria misy mahazo amin'ilao dia ahoana ka? Dinona moa zany fa marina ny ahiahiko. Mianika an'izany. Dia tiana hiditra amin'ny trano eto koa ve lesy ianao? Averiko anontaniana farany mantsy. Dia mbola averiko amin'ahy foana hoe ho tiako fantatra an'io alina hoe inona marina le mampatahotra ao anatin'io trano io. Mahela eo zinge fantatro fa tena liana fa mody manaka anazy sy hoany fotsiny. Liana ve moa lesy tsy ho liana fa tia lahanao viveriny enana porfonany tsy fisiany zavatra ty mihitsy no mampanahana anaka. Inona moa zany nataon'ahy raha misy fanahy ratsy mitoetra araka ny tenin'olona tokoa ao anatin'ny trano io? Dia mifampitana kely eo zaiko. Tsy marina. Tsy fantatro dadabe anisany zany zao safatany. Nolazako azy fotsiny hoe misy zavatra ketrehantsika sy alao a dia tsy nolazaiko taminy hoe ny hevitra niditra ao amin'ilay trano mampiroro a. Raha reny mantsy zany mety tsy namela mivoaka ny tranonay akory izy. Marina ny azoko. Inona foana ary ty? Ohatry efa ary aloha ilay trano fa tsy maninona ray verina amin'izay lahy. Aiza ny faniloko teo? Ty lesy, bonne chance ala. Inona lesy no ilana chance amin'izany a? Heritsaina no ilaina amin'ny fotoana ohatran'izao fa tsy resaka chance zany. Zao fotsiny raha sanatry tsy miverina ao anatin'ny ora ray na roa a dia atsony olo lehibe. Ndao za tsisy. Raha misy zavatra hafahafa mitranga dia aza menatra miantso vonjeo. Zay alahy zay. Dia mahalasa tokoa raha loko fa. Iny tokoa aloha fa nitsopopo injotra anakeny amin'ilay trano. Aza hitako ka hiampy raha indray zany ny olona tsy hita eto an-tanàna ara-pitso. Tsy tia hita azy zany a. Diditra tokoa moa zany alahy raha lova.
fa misokatra moramora ny varavarana. Maizina ato zany sady mangina dia mangina. Mbola feno entana aloha ato latabatra, seza, armoara sy ny sisa. Tsy dia misy hoe zavatra tsy mahazatra loatra. Oay, ary misy varavarana hafa koa io aloha io inona anao ato? Efitra feno fanaka ohatran'le tatsy amin'ny voalohany tato ihany ko. Misy solo-kafa ary ve ato ary ohatrany mahatsiaro misy manara-maso zany foana ngiahy ary ferona sarina maso matsoravina koa leto amin'ny rindriny letoko. Sady toy ny manara-maso asany dolo izy zany tia raha ity indray zao ohatrany hoe mitomany zany. Misy rano mivoaka avy eo amin'ny sisiny masony. Sa mety hoe amandona avy amin'ny rindrina angambany. Ary fotsila angety sarina maso mitomany ity zany marina raha tsy mahampatsiahy ny masony Ramatora ary. Fotsila tsinona ny masony. Eto ambany indray misy tsipika enina mitsangana toy ny dian-drangotra. Enao fafito, enao fafito. Oay, iza koa le reko miteny teo. Ohatrany hoe feom-behivavy zany sady ohatrany hoe misy olona miazakazaka zany tatorianako tato Oy, mamantanjona, mamantanjona, ianao ve zany Oy, mitsiatona ho azy marina le varavarana voanitirako teo. Loza, tsy mety misokatra tsony. Mety nitsoka angambany. Dia aiza zany no ale misy varavarana ty amin'ny loko ty. Ary efitrano malalaka misy latabatra boribory voany ary misy kadra fitoera tsara nge eo ambony io zany io hoe jereko ohatry masoko ve mandorosa ny sariko aby mipetaka eo amin'ny kadra io miampisoratra hoe efa tonga ianao. Ohatrany natao amin'ny raha zany eo amboniny. Tsy mahampino tena nisy nametraka tato tokoa rangaty izako ohatrany santatra sy kanto nefa moa zany hoe nalala fa hiditra ato. Tsy maintsy ho ray amin'izy menata ihany nanao an'ity. Mahagaga nefa dia tsy tsaroko akory nge na ny fotoana nakana an'ity sary ty azy. Efa tonga hony tonga aiza nefa. Iza koza miazakazaka any ambadika any zany iza mihitsy ary zao miseho mampatahotra azy zao. Miseho rangara lehilahy aza miafikafinao ambadika ao. Ohatra misy olona mijoro minjoro-trano ao lava sady ranjanana benjy ity izy taiza koa midirana teo. Iny fa mamindra manatona moramora. Iza loatra ary ty sady mivokoka nge izy zany tena aloha asina fitsoana fa saina hoe ratsy ty na inona ka misy varavarana ty aloha ty fa aleo aloha mitsoka. Ohatry ary tsy le hevitra feno maso toy ihany ve tia nidirako ty fa ahoana koa ary zao misy varavarana hafa koa nefa ry. Mety varavarana mivoaka amin'le hevitra nidirako voalohany indrindra sy misy ny fivoahana angambany io. Ohatray toa miverina ato amin'le hevitra misy latabatra boribory misy ny sariko teo ihany fa ahoana ary zao
somba voan'ny tamberitrango dia lasa aizako ny olona tato sa efitra mitovy fotsiny ve raha sokafako nay za zao itsy varavarany ery ampitetsitsy dia miverinao amin'le efitra feno sarina maso to indray a zay tsy aiza fa ato arikeo ato ihany aleorana hanindramana sokafana ihany ohatray fa ahoana loatra ary zao miodikodina fotsiny rehefa tsy le efitra ray feno sarina maso dia le efitra misy ny sariko ary misy soratra menamena be tonony natao tamin'ny rany eo amin'ny fitaratra boribory be io zany dia iza zany nanao ny vetivety teo andraso hoe ianao mamaky io ny fahafito ohatray marina vovovako le soratra dia nisy olona nikakakaka be ny vaolona ratsy tare be marina le sariko teo amin'ny fitaratra sady mijery azy manofitsika fahafy zany dia nivoaka amin'ny fitaratra le tanany mainty be nizambotra dia tena niditra ao anatin'le fitaratra marina fotseo azony marina ny fanafahafito mifatorany versika voaozona ny mponina mboy miary miofotrofotra ny tanàna ray manontolo. Viva 98.8. Ohatray ororotany ve le nampiofotrofotra ny trano teo sa inony niofotrofotra tramin'ny fitaovana rehetra tatao trano mihitsy mara fa misy inona ary odi ary iny ny zavatra mainty be serina tao ivelany tao iny aiza ihany ary ralova efa hoadiny ray mahery zay ny mandehana nefa tsy mbola nandrenesam-peo ihany so dia mba misy zavatra manjo azy ary any sa ve tonga dia andehany amin'ny rapirezy ampandreha sy tadiavana fontsy ny orana nefity manomboka mitaitaka atsikelikely niosongosana be ny trano vaky hatrano mivera tety atanako marina mafy mafisatra be marina ny lohako ary iza zany maizimaizana bidolina izany topaza amin'ny masoko rehetra zany ary izy mijoro eo voatrano mitsingevana tsy mitehatany nge zany tonga zany oay toramatora ary zany tokoa ty lova voafandrika toanay koa ianao ary ny tena losa dia ianao ny fahafito na mpivaly fanidy fahafito ny tazona Andriamatora soa sanany voafandrika dia ohatranareo a zany dia iza le raha soa zanany fa tsy misy azoko mihitsy nge zany resaka ho zany raha ny tena marina dia ty trano ty mihitsy no niantso sy ny sarika atsika nanao izay idirantsika ato fa iny zany tantarainao zany za nge ka sitrapoko mihitsy nidirako tato fa tsy nisy nitarika akory tsy tongatonga ho azy hoe aminao no natafidiranao tato fa noho ny mahataranaka raha fidy raibenao anao fa inona nidirany tatabe amin'izany misy dia misy tokoa satria raha fidy raibenao dia anisan'ireo namono anisy mivady tompony ty trano ty sy nandoro amin'ny fahalizana ny vavitokana ary anisan'izany koa raha ilay vadiko ahona tsara hoe raha matora zany ary mangina aloha ianao fa zany mandalo zany raha matora soa zanany fa iza ho ale raha matora soa zanany mbola tsy nazavainao ange aza miteny aloha ianao oay
misy raha matobe manao akanjo mainty mandindeha tokoa eo ambadiky ny fitaratra io zany hoe fa le mitontolo tena izy zany izy io Tantarakomala. sady midiongonina mampafantatra ity izy ohatrany miodikodiny ranotrano efa laza izy iny fa toizy amin'izay aloha le resako teo e fanahan-drasoa zana no ia taminao le nilazain'ny olona fa fanahy ratsy mitoetra ato amin'ity trano ity rasoa zana ny reniny ra-mpanjato le nanangana n'ity trano be ity tranony rasoa zana ny tety fa iny fa nitariny ra-mpanjato zana ny lahy izy raha teo moa nanana ny ampy nanana tany mivelatra be sy ny sisa na mailo mponina teto an-tanàna nefa zany rehetra zany betsaka no nilaza fa sorona sy raha latsaka hono ny takalon'ireo fananam-ben'ireo ka dia nataon'ny olona izay naleo monina n'izy mivady teto tsy nety niala nefa izy ireo satria tanindrazana no eto ny amafy hatrano no fankahalan'ny olona ka dia tonga tany amin'ny famonoana n'izy mivady mihitsy mo le zanany vavy natsoina hoe valia kosa nolasain'ny olona fa mpamosavy ka nidorany velona teo atokotanin'ity trano ity ihany raha fidy ray benao no isan'ny nitarika an'izany mba aloza koa zany marina fa nananana pirofo anefa ve za amin'ny fiampangana rehetra zany sady endrikendrika fotsiny tsotro zao ka raha ny pilofo mivangana aloha tsy nisy na koa hoe tratram-bodimby fa ihany betsaka rehefa misy olona tsy hita teto an-tanàna dia betsaka no nitonona avy an-tranony anaran'izy mivady ho tompon'antoka ary le zanany natsoina hoe valia ndraika inona ny pirofony ampangana azy hoe mpamosavy io tovovavy indray nisakaiza tamina tovolahy izay tsy iza moa fa nyrainao rehefa naharehan'izany nefa nyray benao dia tezitra sy nandrara mafy satria moa nitarana boanjo fotobonemba ka noho izany tsy fankataranaka valia no izy zafikelina mpamosavy sy zanaka mpangalatr'olona ay ve nisy an'izany koa ie efa saika valia no lasa vadiny zato rainao ny olana nefa dia nataondray benao hoe no valia mihitsy io tenin'io ka nampisafoaka ny valia mafy tsy mba rariny kosa zany raha matorary eloko ny rainy hoe ka tsy eloko ny zanany nataoko azy hoe marina ny ayahan'ny olona raha mpivarytena ve zao ohatrany reny dia tsy maintsy hovaozina mpivarytena ihany koa ny zanany eno i aloha fa tsy mbola tapitra ny tantara nahagaga ny olona teto an-tanàna nefa dia maty tamin'ny fomba hafahafa ny ray benao andro vitsy tao aorianan'io ary avy hatrany dia nitodika tany amin'ny valiany ayahamponina rehetra indrindra fa raha fidy ray benao ka avy sy ny fokon'olona namonona izy mianakavy kely sy nandoro amin'ny valia velona aiko ve ka mbola nisy an'izany rehetrarehetra zany ie fa niloza nefa dia ity ahon'izay raha ary mbola nahavita ny antso-tody sy ny antso ny fanahandreny be ny rasoa zanany amalifatiny ray aman-dreniny sy namongorana ny ainy valia hoy izy hoe tsy hoela dia ivany fa nidy fitososona namehezanareo ny fanahany ho avy aminareo izy nifahatezerany rasoa zanany reny beko maso solon'ny maso ary aina solon'ny aina ny ovitrovotra amin'ny tany taorian'io ary afaka ny ainy lalina indray zany marina nanomboka teo dia tsy misy sany elingelina sy ny resadresaka momby ity trano ity tsony ny mponina na ny anaran'ny rasoa zanany aza toy ny hoe nesorona tao amin'ny rakibola n'ity tanàny ity mihitsy satria miorooro loatra ny mponina dia ity trano ity sisany vavolombelon'ny tantara fa hoana rary iza nanao an'le fanidy fitososona nameny fanahany rasoa zanany tamin'izany ka atao hoe olobe tany aloha tany atao hoe nyray aman-dreny ny ray be nareo reny ihany raha ny reko mpamosavy mahery ody be tsiny io raha matobe io dia tsy natahotra ve nareo tamin'izany hoe isy zavatra hafafitranga eto tanàna hoe raha sanatrika hafany tokoa ny fatorana nameny fanahan-drasoa zanany natahotra ihany aloha fa rehefa nandeha ny fotoana dia adinodino azy le izy tsy azon'ny olona tsara raha teo ny tena tia ny valiany lazaina hoe inona ny mety ampivahan'le fanidy fitososona taona vitsy taty aoriana fotsiny
nanomboka nisy olona manjavona tsy hita hoe makaiza teo an-tanàna. Zany ve? Maro no milaza hoe ty trano ty no misarika olona ka atao zay fomba rehetra tsy hanakakezana azy. Tratrany tsy naposina nefa ny aliny tsy nahita iny. Tsy hitako tapoka tao an-trano tanjona. Ary rehefa nivoaka ny karokasy aho dia nahareny feo ny antso vonjy avy ato anatin'ity trano ty. Rehefa nataoko nefa mifandiniana dia feo namboarin'ilay fanaratsy antonana fotsiny le izy. Azoko. Satria raha ny tena marina dia tsy nivoaka ny trano izany mihitsy tanjona fa tao an-trano ihany. Mety hoe voan'ny fanovahamaso ianao na ohatr'izany dia nino tokoa fa tsy tao an-trano tanjona. Izay mihitsy. Miamatanjaka foana ny heriny. Dia izao afaka izao. Fa hono manahoana tokoa aloha tanjona kely ihany e. Malahelo andreniny izy e. Nefa aza manahy fa efa tsara karakara izy amin'izao. Ay. Izay ny marina rehetra fantatro lova. Dia izao voageja atao amin'ity trano ty izao ny fanahiko. Ny fanahinao hoe dia sanatria ve ka efa maty ianao miresaka amiko? Indrisy ry lova. Fanahiko tokoa ty sisa miresaka aminao ty. Tsy ahita ny tanjona kely sanako tsony aho. Dia zako ve zany efa maty sanatria ha? Izay aloha tsy voavaliko e. Satria voaingana na tafidiranao tato. Fa izay sy ireo dimy hafa kosa efa tena ela. Dimy hafa izy raha matorary a? Reo e. Eny tokoa. Fa iza daholo ireo e ha? Voary zareo a. Oay. Toa olona mitsingevana tsy mitehantany sady tsy misy vava daholo. Na za miresaka aminao ty koa aza mie. Mety tsy hisy molotra tsony afaka kelikely e. Lozy zany marina. Viva 98.8. Fa tamin'ny fomba hoana tokoa aloha na tafidiranao tato e. Noho ny didoako e. Zay ngamba malaza azy satria efa andaran'le olo tiako sy izay namanko fa mbola nakato ihany. Asa mety hoe nisarian'le trano araka ny lazainao tokoa ngamba. Satria ninona ny lazainy zareo aho dia nijery izay ato anatin'ity trano ihany no masaka atao ao-tsaiko. Nahagaga dia le izy nilaza hoe ianao ny fahafito. Efa tonga ianao ozy izy. Satria ianao ny fanahy fahafito farany. Efa voafidiny ianao hamoaka ny fanahiny tato. Ahatanteraka amin'ny valifato mihosin-drahany. Ianao ny fanalahidina mpisokatra ny fanidy fito sosona. Ary mino fa ianao ihany koa no afaka mamerina manakatona azy. Fanalahidy ahoana moa fa tsy azoko e ha? Kadrainy e. Na noselena tamin'ny fanidy fito sosona ny fanahiny rasoa zanany mba tsy ho tonga any amin'ny tontolo ny velona intsony. Fanahy fito anefa vao mahasokatra io fanidy io. Ka izay no anotona ny olona hiditra ato. Tsy olon'olom-paona nefa fa olona akaiky nataranak'ireo namongotra azy tamin'izany daholo. Zay zany ny dikan'le tenin'ny valy hoe tsy ho ela dia ivany fanidy fito sosona namezanareo ny fanandrasoa zanany renibeny. Izay indrindra. Izay ny olazako hoe ianao ny fanalahidin'izao rehetrarehetra izao lova. Ianao tsy inona ny fahafito nampivany fatorany. Ary ianao ihany no afaka mamerina mamatotra azy. Ka ny fomba ahoana nefa e ha? Ato ane ka tsy misy zavatra azoko atao e. Izay zavatra hita amin'le fitaratra avy ao anatin'le trano ihany ny hitantsika ato. Dia izay. Ahoana no nataon'le olona nanamboatra n'le fanidy fito sosona nanagejana ny fanandra-matora soa zanany? Hainao zany ry lova. Satria ianao fanalahidy. Ianao no ilay fahafito. Ohatry ary toa tsy hita tampoka to inge izay nalehan-dramatora ary. Za rery sisany ato. Dia inona re zany no ataoko e?
soratra tiko. Zaho ny fanalahidy, zaho ny fahafito, fanidy fito sosina. Taiza moa nefa nahenoko n'izany teny zany e. Ay, tao anatin'le boky ny rabary ray ny dadabe Rafidy. Ty eto fidy sosina na fito miandalana natao amezana fanahy ratsy. Mahaliana kosako raha ny voasoratra ato zany dia mila manoratra faribolana ny sikitany Davida ao aminatiny. Miampitsipika enina mitsangana, misy tsipika ray mitsivalana eo voany. Amandriana an'le fanahy ratsy iny zany. Avy eo fatorana olona fito voafidy le fanahy ratsy hogetsaina any amin'ny toerana voatokana ho azy. Dia mbola ampiniko hoe laso hoe ny vavahadina ny fanety tsiraray dia mifandray amireto singa fito reto. Fanidy afo ny voalohany, fanidy rano ny faharoa, fanidy tany ny fahatelo, fanidy rivotra ny fahaefatra, fanidy hazavana ny fahadimy, fanidy aloka ny fahaenina, ary ny fahafito faran'izay tena manan-danja dia ny fanidy fihavanana sy asina. Ilay fahafito ny fanalahidy ny fanidy rehetra. Io ny mpiambina tsy mampisokatra azy. Oay, dadabe? Mifantoka dia mifantoka mihitsy nge zafokeliko zany. Any ka tsy tsikariny akory na nanatonako teto azy. Ka nahaliana be adony ny voasoratra rehetra ao anatin'ity boky ity ry dadabe. Fantatro ve iza ny tompon'ity boky ity? Any rabary raiko izy iny. Mpitsabo sy mpandalina ny tontolo ara-panamako izy. Ay ve nisy an'izany tsy hoe dia nefa toa tsy mba nisy nandova azy ny taranany ko. Dre zavatra mampidi-doza sy miatra manaina. Iza koa ny te-andova an'izany. Io ihany ingeny naningotra ny eny. Zay vao azoko ny fisotro ny tantara. Izany hoe nanosorona ny tany zany rabary ray ny dadabe Rafidy. Nangejana ny fanahy Ramatoa Zozanany. Tena hoe misafotofoto ny tantara fa azoko ihany ny farany. Iza koa ary samy mandodona amin'ny andro alina zany. Aleo aloha mahay aloha ihany ka. Iza moa le famako teo. Kanto? Fantatra, za ihany re ty fa velao iny fa makina. Mandroso aingana ka. Misaotra. Fa misy ina ry kanto a? Ianao ve tsy mahana hoe toy ny misy zavatra hitrango izany an'io alina e? Eny e, tao aorianan'le horohoro tany teo iny dia Ianao koa iny e? henoko tsara iny ka. Ny tena mampanahana sy ny voako ny trano koa nge dia momba ny lova e. Lasa nakany amin'ilay trano araky ny teny tokoa ve izy sa aiza ary. Somary indreman'izay mantsy ato dia nanofo hoe mihidy anaty toerana tsy ahafahan'ny mivoaka mihitsy hono izy. Saika ho any amin'ny zareo eny afa-tsy sao. Sao dia hoe manakotaba olona eo. Fa za zany tsy olona. Iza fa tokoa ry manelingelina amin'ny andro alina. Tsy mandry mihitsy ny saiko. Ary aiza ho alova e? Mipetra mihitsy aloha ndreka amito. Efa mipetraka araka ahoana amin'izay e? Niditra tao amin'ilay trano araka amin'ny teniny tokoa aloha ve. Dia mbola tsy miverina hatramin'izao. Aza ny ery kanto ka mihodinkodiny araka ny trano fotsiny satria tsy hitako izay atao e. Izay ary le fanahiko. Tena misy manjo azy ihany ry santatra. Mila mampandre olon-dehibe tsika. Santatra sy kanto ah! Santatra sy kanto! Kanto a, inonao ve izany feohatra manakoako any ivelan'ny trano izany? Ohatry ny hoe feo alofa izany e.
Savy ny saiko mamorona. Lova, ela tokoa ve izany e? Kanto, mijereva fitaratra. Mijereva fitaratra hony. Fa misy inona ato amin'ity fitaratra ity? Andriamanitra? Fa misy inona ary kanto? Jerenao ane io anaty fitaratra io santatra e jerena. Io! Toy lova. Fa ahoana izao e, ha? Lova io mijoro anoloantsika ao anaty fitaratra io. Kanefa anie tsy misy olo-kafafatsika ihany atao anaty trano e. Lova, tena ianao tokoa ve io? Fomba ahoana mampitomina an'izao? Za tokoa ity izy menada. Raha nahavoakejany indray dia mbola tantara lava be zany. Enjany ity marina. Mila mitandrina nareo, indrindra fa reo izay nisy fandraisany tamin'ny hahafatesan'ny rahampanjatony vady sy valizana ny vavitokana tamin'izany fotoana izany. Ny vatsiana ny fanidy fidisosina namatotra ny fanahany rasozanany renibe any tao amin'io trano io ary isony rano valifatiny. Dia inona nefa ny tokony atao amin'izany? Nofy afaka hiady amin'ny fanaka. Zao ho fiarovana anareo sy ny ainareo aloha dia rakofo daholo ny fitaratra rehetra anakana ny tsy ahitany misy anareo. Za kosa hitady ny fomba rehetra anodina ny ray ny fanidy fidisosina. Ilazo amin'izany aloha ny rehetra, indrindra fa dadabe izay anisan'ireo nandoro ny zafikely Ramatora Sozanany. Eny ary saron'ny lamba mainty malaky ity fitaratra ity. Lova. Aza malahelo fa eo anilanareo foana e. Dia zao koa mitondra foana nareo fitaovam-piadiana. So moa tsy misy lavana azy zany na dia hoe tsy handairy an'izany loatra ary Rasozanany. Totonina tsapa-tanana ny kasika ny soroko avao. Nametraka ny tanany teo amin'ny soroka menadaly Lova ao anaty fitaratra. Mahavariana. Misy miaodaody tsy ako-tsanona ny vilany an'izany. So efa nidiko taona ny varavarana rehetra. Tsy ho tafiditra ato mihitsy izany zavatra izany. Ohatra ary ino izany feo reko ao amin'ny efitra ambadika eo izany? Toy ny hoe feona zavatra kika izany. Misy soratra amin'ny raha eo amin'ny fitaratra eo. Ny maso solon'ny maso. Iza koa nanoratra an'io teo? Dia iny fa nisy ramatoabe manao akanjo mainty mampatahotra miseho anatin'ilay fitaratra. Dia iny fa mivoaka moramora. Mamparitra eo tsy dia bikany. Fa nitinitika matsalava dia izy. Miverenana misy anao any e? Tsy misy anao tsony aty. Aza manatona akory e? Miala ny devoly. Toa tsy nanentsy nina akory tisy na dia nitorako tamin'ny zavatra azy. Ay! Maty na mafy. Ay! Na izy ny akavindray mandeha fotsiny tanany dia mipitika tamin'ny rindrina. Ay! Maty alamosiko. Dia iny fa injindray ny tanany. Tena mitsinevana marina sady mitady ho ampitiny ray. Ay! Maty a! Oe! Ary atsingevano azy indray nge le armoara mavesa-be dia mitady ho atsipiny aty amiko e. Izany efa ty tsy hita fahetsika intsony. Saya marina voafaty eto. Vonjere olona. Vonjere olona. Vonjere. Dadabe any Lova. Io avoatra an'io marina le fanaratsy. Dadabe any Lova. Aiza fitaratra ato ry kanto a? Itsy miantona amin'ny rindrina itsy ry santatra. Andraso vakiko amin'ity famaky aty an-tanako ity. Santatra tandremo fa mitady ampitana any amin'ny lany le l'armoire be. Santatra. So afa-tsy vomarina. Ary andraso amin'izay pitiako ty fitaratra miantona amin'ny rindrina ity. Zay. Iny tokoa fa nanjavona le ramatoa be. Kay, fa on'izao rezy menada. Dadabe. Tadara lava be fandao voaka tato ry dadabe a. Sady ilazan'ny olona noaka na anarina fitaratra rehetra fa reny ny vavahady ahafahany mivoaka sy miditra amin'ny tontolontsika. Andao aingana. Nakopitehana toy ny nataoko teo mihitsy e. Maninona moa zany?
mandrikiry amiko raha presy dia andao ivoaka ihany. Viva 98.8. Misakotaka be ny raha-tanàna marina. Dia amin'ny fomba ahoana ny anovotantsika alovany amin'izany toerana nahavoalidy azy sy tantaranareo izany izy menadà. Niarovana ny anao sy ny ainy eto an-tanàna aloha ndeha eritreretiny hitantsika foana ny arovana an'izany. Ary inona izany feo hafahafa izany? Andriamanitra, vao nijifany ny fiolanana marina izay dia misy olana ny dadabe zakotrito e. Velory zareo raha fody président-pokotaninareo ihany ange ty e. Velory e tony eto an-tanàna ihany reo mitondra fanely misambotra ny président kanto. Tsy tokony tena amin'ny fahitako amin'izany izany. Mety baikoly merina soa izany jereo any maso ny raha tsy mahavarangavanga dia tsy mikipy mihitsy. Jaraka izy a jare rehetra mikarakombota e. Avelanareo Nentinao aiza ary izy izany e. Ary misy olo kafatarindry zareo koa any ireny e. Io santatra. Ka mety olona nandoro ny zafikely ny mpamosavy tamin'izany fotoana izany ianao mirendrika antony. Aza hita ka hodoran'ny zareo velona koa dadabe. Misy olona manangana kototo koa any iretsy ry santatra e. Dia ahoana? Dia jereo fa misy manangona kitako iretsy. Ka inona ary izany no atao e? Tsy haiko hoe inona no atao e. Ohatra mariny ty izy no mitrondre fitsaram-bahoaka ireny ka tsika ve atohatra andreo olona be dia be ireo tsy mifatsika sisa ndraisina raha mihevitra ny fanandrina amin'ireo eto. Ka tsy maintsy midiny fotony mihitsy ary kanto a. Raha tsy izay tsy voasakana. Raha tsy izany mantsy dia ho fahateo daholo raha presy sy ny namany na ireo mponireo koa zany tsy hatsika izay zavatra mitranga eo fa mety hanaovan'ny iray mpamosavy reny sorona dia vita matavy eo e. Izay le hoe valy fatiny. Ka inona ary ny tianao lazaina amin'izany? Andao any amin'ny letrana. Letrana anaty ala ve? Aiza indray ary any no fototry ny ratsy rehetra angakanga andry. Efa ty letrano. Mety be ny izany varavaran'izany ry santatra. Andraso ka paiko amin'ity famaky ty fa aizany tsy sokatra eo e. Zay ary andao amin'izay aretitra e. Angakangana. Ay ve ohatra izao ny eto amin'ity trano ity e. Feno fanaka totabe sy fitaovana fampiasa andavanandro sy ny sisa. Normal be izany satria nge nisy olona mipetraka tato fa iny e. Marina losa. Ary ainga ny lahy tadiavo le hevitra misy amin'ny fitaratra fa tsy loza lamin-tanaka fotsiny ao ka. Andao izy ka fa n'ity varavarana ray ity. Jereo fa misy inona? misy sarina maso be io amin'ny rindrina io. Mampihorokoditra be reto izy ka. Raha tambatra zao reto dia mason'olona fito satria sarina maso 700 mipetraka amin'ny rindrina. Tena hoe mbola manana fotoana ny sanazany any velezela. Dia jereo indray koa ty ambany ty tsipika enina mitsangana ary nobariana tamin'ny fitsipika ray mitsivalana mahavito azy. Santatra le fitaratra lehibe lazay lovy ty. Mampatahotra na mijery azy aza. Dia ahoana ho vakitsika indray zany io. Efa elavy adaly e. Mbola voakejy ao anatiny io any lovy e. Aiza tokoa moa zany zao lery. Oe jerenao fa misy aloka mitambolona ny ao anatin'le fitaratra izany e. Jereo Iny tokoa. Jereo fa maka endrik'olona maromaro le izy. Kanto santatra. Andriamanitra manetra kory lo fotoana ka saika nijanona hatrany fidoboko ny foko mihitsy marina. Hita ho ary kanto fa ino reny zavatra maka endrik'olombelona reny e. Fa nahandreo olona enina voafandrika tato alohako ireo e. Ay Inona amin'izay raha no tokony atao ry izy roalahy? Ho fahatenany e dadabe anareo raha lozantsika miresaka eto fotsiny. Sady efa fantatra raha sozana any koa hoe atonareo. Moa izany isiko. Zao hoe mila sarihana hiverina ato anaty fitaratra ato izy raha te handresy azy tsika. Avy eo potehana le fitaratra avoakitsy azy mandraka izay aty amin'ny tontolony maty. Fa mialohan'izay aloha dia mila fandrihanao anatin'ny faribolana misy sarina kintana sy tsipika fito izy. Dia ahoana izany ianao ka? Ho faty miaraka amin'ny ankoho? Indrisy kanto raha tsika ho avitra ny mponina ambony miary. Andray dia tsy maintsy anao
sorona ny hainao tahaka izany fenao ry lova vo ilamo zao tantara raty izao hoe fena mbola misy vahaolana hafa kosa e mbola milanao ny ary lova e efa tapaka ny hevitra orokanto safidiko sinoa ny didorako no nahatonga tapa e ka anjarako no mamarana an'izay ataoko izao no le tovavy natsoina hoe valia matimaty foana noho ny tahotra ny olona sy ny endrikendrika andray ry lova aza tao an'izany mifona orokanto mifona ndray kosa aza manany efa fa ombanao foana any amin'izay misy any ry lova tsy maintsy hitady hevitra anao votana anao atao amin'ity trano ty hoe dia tsy mba hisy papana zavatra anao mpianavitra anao hoe io ry santatra tsy manam-potoana amin'izany tsony sika arikanto tsy elinao anga zany varavarana ny karatoka teo zany aiza ho aiza ry lova zany sarina faribolana zany misoritako eo voatrano ony avy eo a nitsiriko an'io tapio mba tsotsikariny tamin'ny fomba hoana koa no rano ratanylahany zany ty hoe nefa elahy zany midy ao anaty fitaratra ao zay ataoko atao anatiny atony eka miseho any amin'ny tontolo ny tena izy jereo zao ohatra raisiko ty vera feno vovoka eto ambony komody ity ohatra tontsingevana ho azy tokoa le vera dia rehefa voafandrika zany dia ahoana amin'izay ny toeraka ty manao akanjo mainty mitsingevana manantona neny ana manaiky baiko mifana ratsy rere olona mitongava sainy ay nareo ihany mibaky tenanareo sa tokony tenanareo re mare olona tsisy meva mitsy marina le vokonao ene tsy neny fitala olo valitaleo izy dorina velona ihany sotoko zany va tena tonga masolony masy aina solony ainy tsy mimelanarina tombe raha tsy tanteraka mivaly fotony tsy hafa mihetsika tsony a tsy isy hevitra itsoahana tsony geja be loatra zavatorako zany efanatezaka andrano ny farany avelona te reeko izy ratsy efa vonany andrehetraka tay leo migamba mavavaka farany tay manatona ary tena ty rasa tsy matahotra anao koa ny aty e tsy nisy marina nanampitiana ny santatra tamin'ny rindrina velao izy le raha matotsy vaniny ty a hitanao tsy sezy ty poako indrefa amin'ity fitaratra ataona varavarana hidirana sy voany io dia vitany aminao a indra mafy marina ny endrika le ramatoa sady nanantana santatra izy manatsingevana n'le famaky netiny teo marina mafy ratsy tena matsipiny any amin'ny santatra marina le izy otre fa to tsy nahetsika tsony ty izy fa to miraikitra voatra ny fotsiny voafandrika io ry kanto a fa ahoana mifandrify ao aminy eo le faribolana zay ny antony nandrangitako azy teo andalovany ampivoatrano dia ahoana amin'izay ny toy aryzany io amin'izay zay ry zareo a nyrehetra mivoaka ny fitaratra marinareo alikahelina dia niodikodina na nididina le ramatoa be nierikeriky atao tsy hitantsony zay atao dia io fotoa misy rojo mamatotra ny vatany ray matoa tena tsy afaka mihetsika tsony ty toa izy menakava eo amin'ny tena fitaratra natoa soa zany tena mihatra mafy fa tsy afaka voafatotra tanteraka fatio amin'izay le seza santatra aiza moa le seza teo ahoara makiko azy e zay vaky tokoa marina le fitaratra nanompo maso mifarany taty amiko lova alohan'ny navakisan'le izy tompo maso to manambara zavatra be dehibe nefa tsy afa manoatra
Lofa. Vaky ny marina le izy mpaharitaka tsisy nyraisina tsony ndao amin'izay voakary kanto kanto tadirodana rety trano ty zany vovotra mafy ny tany raisony tanako ro kanty andao ivoaka tato angakagany ty fa inara mampianana azy eo e itsana daholo ny plafond amin'le trano angana Viva 98.8. tena zay a marina voafaty manomboka mirehetra mirehetareheta ny afo nataon'ireo fokon'olona mibakondra soazanany tamin'ny heriny maty a marina maty a may ary olona may ahy vonjeo e vonjeo aza dorana e saika atototry ny tany tao marina tsika raha kely foana oay atao avy tamboka teo koa ty orany efa hazava koa kay ny andro kanto sy manindry teo kanto Malaelo ny lova le izy a raha maneno ny teniko mantsy izy a tsy mitrano zao rehetra zao tena tsy rariny loatra santatra tena tsy rariny nahoana ny teny esorina tetamperantanako sady ny olo tiako aza manao an'izany kindrery kanto raha tsy ilovany mety mbola tao anaty orooro sy ny fanagiazany maizina foana ny tanana anamboniny ary misaotra azy azitsika fa raha tsy nisorona nataony tsy nifarana toy izao ny firatsy rehetrako zay le hoe tsy misy lehibe afa-tsy manosorona ny ainy amin'izany tiny dia izay ny tanterahany lova aza mitomany tsony eo raisiny tanako dia andao any an-tanàna ary ino ndreo tangorona ny olo ireo santatra iany tokoa andraso jere kely andraso vetivety fa misina ino kosaka efa miverany santatra fa misinna olona izy tadabe any lovasorana manofatorany olona ho ny tangorona zareo nga fa naninona hono ry zareo ka efa voarehatra ny fokon'olona voabaiko ny herin'ny ramatoro soazana noho ny kitay ary efa nanomboka nandorony lamban-drapirezy ny afo no nivatravatra tampoka norana ka namono ny afo nanjary tompony tena ny daholo koa no mponina tao arian'izay ka niezaka namono ny afo mety no le fanaratsy voageja sy le fitaratra amin'ny vakilina angamba lesiny natonga an'izany azo eritreretina fa efa isy dokotera ny CSB ho tonga hono eo ka efa nasiany olona hodimay raha teo ny vatany zareo hey teny fandao tsy ny fanao veloma tokoa moa zany sika ary lofa zay manahirana an'izay koa dia izy tsy tafaty nefa tsy azo heverina ho velona koa na ny fato alevina azy ty tsy misy ndrasy tokoa hoe mahitsoro manoloana n'ity fitaratra ity lova mahainao vela raha mahainao ela dia mba haneo famantarana lova hoa malahelo alany sa koa tiano adala miresaka rery amin'ny fitaratra oe to ohatrany hoe misy manafosafo zany misandroko lofa zay vao tsaroko le teniny hoe mba foana izy any amin'izay misy